iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary amin'izao tapany faharoa izao dia aperakitsika amin'ny tompo izany afatra izany araka ny teniny eo amin'ny Matthieu 5 milaza manao hoe sambatra izay mangetaheta fa izy no vokisana. Dia mino fa samy manana an'izay hetaheta izay tsika raha ihainy teny amintsika indray tompo na izahay aty na ianareo any misy atsika tsiraray avy any dia aperakitsika amin'ny tompo ny teniny mba ny fanamasina no hitarika sy ampiteniny mpanompony amin'ity anio ity vavakitsika. Andriamanitro makasitraka anao tsy mitsatra ny misaotra anao izahay misaotra tamin'ny fotoana izao mbola omenao izao indray satria hiteny aminay indray ianao ary vaovao isa-maraina tokoa tahaka ny famondram-ponao izany ary miteny manana teny vaovao indray ianao anay amin'ity anio ity. Hitenena mpanomponao tsiraray avy mitenena amiko manokana izay fitaovana hitondra izany afatrao izany ary azy izahay Jesosy nomena ny voninahitra faoka ny anaranao rery ihany noho ny famondram-ponao sy ny fahamarinanao. Dia vangio ny tsiraray avy, vangio ny tokantrano ary ho tsapanay tsiraray avy anio fa tena niteny taminay tokoa ianao anio. Dia apetraka feno aminao zany teninao zany ary ny fananao masina ny ampitenin'ny vavako amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eny ary sokafantsika ny Baiboly dia jerentsika avy hatrany ary ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity eo amin'ny Exodosy 4:20 Exodosy 4:20 izay au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Amen. Io tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Exodosy 4:20 io no entisika indray akana fampahirezana amin'ity anio ity. Raha mijery an'io tantara io tsika dia mety mitenitsika hoe ohatran'ny tantara efa heloko izany ohatran'ny verset ohatran'ny efa famakiko izany tena marina ny voalazanao fa hoy aho aminao hoe vaovao isa-maraina toy ny famondram-pon'Andriamanitra io dia manana teny manana afatra vaovao amin'ny alalan'io teny io ho ahy sy ho anao Andriamanitra amin'ity anio ity. Dia iverina kely amin'ny tantarantsika eo amin'io hoe reto fanombohana hoe inona tokoa moa zavatra niseho raha hijery ny contexte sika eo amin'io Exodosy 4:20 io dia ndenga tsika iverina kely eo ambony eo amin'ny Exodosy 4:17 eo raha mijery tsika tsy vakiako le izy fa mandeha eny fotoana ezaka koa tsy hitory teny lava amin'ity anio ity araka ny fitarihan'ny tompo ny tantara dia raha jery eo amin'ny 17 asaika anao hijery azy eo am-panarahana. Dia teo Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egypta. Nivoaka ry zareo dia niala tao anatin'ny fanandevozana tao aoriana ny 700 taona nandevozan'ny Egyptianina dia nivoaka amin'izay zareo. Tonga ny famonjen'i Jehovah nivoaka ry zareo. Dia ny zava-nisy teo amin'ny 10 raha mamaky tsika ambony eo dia milaza an'izao izy amin'ny teny frantsay vakiako kely eto hoe le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Hitan'ny zanak'Israely avana fa tena eo akaiky io ary amin'ny teny malagasy izy dia hoe nahatratra tratran'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Fa ny magaga dia ity tamin'ilay tantara efa niasa Andriamanitra dia nanisy androraoana nampisaraka ny Egyptianina sy ny zanak'Israely tamin'ny alina Andriamanitra dia tsy afaka nanatona zanak'Israely ny Egyptianina fa tena araka ny Baiboly hitanao io hoe nahatratra azy izy. Contexte zany tena iny zany Egyptianina fa tena nirimirimo nanenjika azy ireo dia nahatratra azy teo akaiky ny ranomasina. Dia ny zava-nisy ihany koa amaranantsika an'izay contexte izay dia
nyerika ny zanak'Israely ahoana tsara iny izy ireo rehetrareo nyerika nahita ny firodorodin'ny soavaly sy ny mpiady ny Egyptianina sy ny kalesiny de tena raiky tahotra eo amin'ny andininy fa folo ihany. Les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Raiky tahotra ny zanak'Israely ary nitarena tamin'i Jehova. Zay zava-nisy ry havana dia teo amin'izay hitan'ny Mosesy zay tahotra zay hitan'ny Mosesy zay fitaintainany zanak'Israely zay dia mampitarika ny Mosesy dia nijoro Mosesy ary niteny tamin'ny zanak'Israely izy eo amin'ny andiny manaraka eo. Dia Mosesy ihany koa amin'ny mampitarika azy dia tonga dia nandray andraikitra avy hatrany izy dia nitarena tamin'i Jehova izy. Dia io ny valiteniny meny Jehova azy io mivakitsika teo io le hoe ory Mosesy fa nahoana ianao no mitarena amiko lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ireo na lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Zay ny direktiva men'Andriamanitra ny Mosesy amin'ny mampitarika azy. Raha zay contexte zay jerentsika raha zay savaranon'ando iaho ny ilazako azy ny tantaran'izy zay dia lohahevitra meny Jesosy atsika n'ity anio ity ary dia zao hoe lohahevitra andraisika dia zao amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Exodus 14:15 io dia hoe androso aho. Je me lève et j'avance et je me mets en marche. Ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Tapany voalohany dia ndeha atao ary lohahevitra ny safiditsika androso aho. Nous allons avancer, nous allons nous mettre en marche. Première partie des prédications, nous allons répondre à cette question. Comment Moïse a-t-il réagi? Comment Moïse a-t-il conduit plutôt les Israélites durant la traversée du désert, durant la marche, en sortant d'Égypte? Nanahoana, valetsika ty fanontanian'ity amin'ny tapany voalohany hoe nanahoana ny fomba mitondran'ny Mosesy andreo zanak'Israely ireo amin'ny mampitarika azy en tant que leader. Zay ny tapany voalohany ary ny tapany faharoa dia mifameno amin'izay satria matoa nisy mpitarika dia ireo tarihana zany dia ho jerentsika koa hoe nanahoana ary ny fihetsika ireo zanak'Israely ireo, nanahoana ny toetrany nandrihitrany zay zareo nroso teny an-dalana zay na namakivaky ny hevitra rehefa niala tany amin'ny tany Egypte. Manasanao tia nifantoka niaraka tsara amin'ireo tapany anankiroa ireo fa ao no afatra mafonja mipetraka tompo antsika na ho ahy na ho anao. Iroso avy hatrany tsika ary amin'ny tapany voalohany. Jerentsika avy hatrany ny tantara tamin'ny nisafidianan'Andriamanitra ny Mosesy. Tsy hiditra amin'ny détail tsika fa amerina kelantsika ny ten'Andriamanitra hoe nanahoana tokoa moa zava-nisy. Exode chapitre 3 versets 9 et 10. Je vous invite à... On va lire ensemble ce passage, ce verset-là. Exode chapitre 3 versets 9 et 10. Au nom de Jésus. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. L'étape en faranuna vertik. Andine fafoul. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Eo amin'io toko fahatelo amin'ny Exodus io dia teo Andriamanitra eo amin'ny verset Andriamanitra no niteny mazava tamin'ny Mosesy hoe Mosesy mandeha ary avoay hiala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Mazava tsara ny iraka, mazava tsara ny mission
nampanaovan'Andriamanitra ny Mosesy. Eto zany dia tonga dia mipetraka mazava araka ny resantsika teo hoe napetraka Andriamanitra ho mpitarika i Mosesy dia hanao ino Mosesy? Hitarika n'inona? Hitarika hamoaka ny zanak'Israely hitondra azy ireo hivoaka hiala amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany nampanantenana, ho any amin'ny tany tondra-drodrono sy tantely any amin'ny tany Kanana. Zay tsara tsy azo lalovana zay, tsy azo dingan'ny potsiny zay fa tsara patsahivana antsika izay tantara ny safidianan'Andriamanitra Mosesy zay. Mazava zany eto fa Mosesy dia tena mpitarika ary nofinidin'Andriamanitra hitarika. Le pourquoi Dieu a choisi Moïse pour faire sortir les Israélites hors d'Égypte. Ça c'est l'unique et la mission principale que Dieu a recommandé à Moïse. Nous sommes ainsi car amin'ny famofaboasana n'ity tapany voalohany ity hoe dia nanahoana re satria zay zany le mission. Verina amin'izay tsika ato amin'ny Exodus 14 ary dia manasanao andao veritsika ao sokafantsika eo amin'ny Exodus 14 io azafady tompoko. Exodus 14 dia mirositsika eo amin'ny ovakitsika eo amin'ny 5:20 sy ny faraika amin'ny 20. Jerentsika misy teboka anankiroa resantsika ao anatin'ity tapany voalohany ity satria maro raha tena hitranaka ny fomba nitondran'ny Mosesy na hoe ireo toetra ny qualité nananan'ny Mosesy tsika dia be dehibe izy nazo resahana. Fa singa anankiroa no resantsika amin'ity tapany voalohany ity dia resantsika ity tapany voalohany ity ara hoe teboka voalohany amin'ny Exodus 14 dia mitsambikina eny amin'ny faraika amin'ny 20. Exode chapitre 14 verset 16 et puis on va sauter directement verset 21 après. Au nom de Jésus. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Verset 21. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Hitantsika eo amin'ny verset io eo amin'ny 9 io fa niteny Andriamanitra. Ny toetra, ny fomba voalohany na nitondran'ny Mosesy sy niainan'ny Mosesy miaraka tamin'ny zanak'Israely amin'ny maha leader azy dia ity. Mosesy dia nahay niaino ary nahay nanatanteraka izay nolazain'Andriamanitra. La qualité, le comportement que Moïse avait en tant que leader, c'est Moïse avait un sens de l'écoute très élevé et Moïse exécutait les recommandations, l'ordre de Dieu pour les Israélites. Maignaino ary nahay nanatanteraka. Mosesy zany teto dia tsy be adevitra zay niteboka voalohany. Dia na tsy ho vaboasantsika tsony ary io dia mazava be ary efa fantatsika io tantara io fa ny zavatra tian'Andriamanitra ampatsiahivana ahy an'io dia izao hoe amin'ny mampitarika antsika tsy fantatro ny asa fanomponao, tsy fantatro ny asa nametran'Andriamanitra anao, fa raha nametraka anao Andriamanitra, raha niantso anao Andriamanitra, raha nisafidy anao Andriamanitra ho mpitarika eo amin'ny asa fanompony, hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra dia izao eto dia miteny amintsika Andriamanitra hoe ny mpitarika dia tena mila mahay miaino ary tsy vitany miaino fotsiny fa mila mahay manatanteraka izay lazain'Andriamanitra. Dia jereo averiko hazavaina le izy hoe inona ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy eo amin'ny vakitsika teo hoe ingao izy ny tananao dia iny tena iny atsangano ny tenao teny fahatserovana iny le bâton du souvenir na ny nentin'ny Mosesy hatramin'ny voalohany tsangano iny dia sarao ny ranomasina teto dia jereo tsara le voambolana Andriamanitra tsy niteny hoe
atsangano ny tananao dia ajanony eo fa ny teny mihitsy izy manampy an'izay hoe atsangano ny tehinao dia sarao kapohy dia sarao ny ranomasina sarao Mosesy zany manao an'ilay akta izany hoe ny tiany eviana dia izao Andriamanitra dia mijery atsika mpitarika hoe manahoana ny ho fanatanterahany ity mpitarika ity ny baiko izay omeko azy raha teo zany zao Mosesy raha mandray hipetra-kevitra anankiray itsika hoe ny tena Andriamanitra hoe ampiakaro ny tena dia kapohy ny ranomasina dia ozy izy Mosesy hoe raha ny tena zany Mosesy hoe Andriamanitra ahoana ny impossible an'izany ranomasina zany hokapohana dia hisaraka ny ranomasina fa teto dia hitantsika eo amin'ny 1:20 tsy nisy ady hevitra fa dia hitantsika teo hoe masandatry Mosesy ny tanany dia nokapohany ny ranomasina satria Andriamanitra nandidy any Mosesy hikapoka ny ranomasina dia avy eo vita ny mission Mosesy ny kapoka dia Andriamanitra nanao ny accomplissement izany hoe mazava tsara ny fampianarana tian'Andriamanitra mpitaina amiko an'io tiana mpitain'Andriamanitra mpitaina aminao an'io hoe Andriamanitra mampiasa ny mpitarika ho fitaovana eo am-pelantanany fa miara-miasa amin'Andriamanitra isika mpitarika raha tsy nikapoka ranomasina Mosesy dia tsy nivaky io ranomasina io azon'Andriamanitra nivakiny io fa i Mosesy manandratra ny tanany mikapoka ny ranomasina ny aino sy nanatanteraka izay naondrasan'Andriamanitra ry hava aloha izay ny tantaran'ny Mosesy ajanontsika eo ny tantaran'ny Mosesy dia manontany anao ahako manontany antsika ny tompo hoe indrindrindra ohatran'ny todika manokana amintsika mpitarika fa na tsy mpitarika azy ianao dia enohy tsara ny tenin'Andriamanitra fa matoa tenin'Andriamanitra tonga eto dia manomana lalana ho atsika Andriamanitra fa ianao izay manaraka io raha mbola tsy misehatra ny fitarihana ianao dia miomany ampinoana fa ho ataon'Andriamanitra ho mpitarika ianao ary Andriamanitra mampiasa olona ordinaire un homme ordinaire ohatran'ny Mosesy ohatran'ny Elia voalaza teny Andriamanitra olona tsotra tahaka antsika ataony hitarika ny Mosesy vita ary tena nanao izy lesonao tso atsika zany dia modely tsara Mosesy ho atsika mpitarika ny amin'izay fahaizana miaino ary ny fahaizana manatanteraka ny ten'Andriamanitra izay aty ny vanim-potoana izany tantara resantsika izany tany 1500-1400 talohana nahatongavan'i Jesosy Kristy izany zavatra niseho zany izao tsika aty amin'ny taona 20 taoriana nahatongavan'i Jesosy Kristy fa zao hoe amin'izao fotoana izao ianao mihitsy zao le mpitarika iresahan'i Jesosy izao mihitsy zao le mpitarika iresahan'i Jesosy amin'ity anio ity dia miteny amiko izy hoe atsangano ny tehinao atsangano ny tehinao dia sarao ny ranomasina inona ny tian'izany resahana amin'izao vanim-potoana antsika zao ny tenin'Andriamanitra dia azory foana tsy lany daty zany tsy hoe perime ohatran'ny fanafody hoe tapitra péremption dia lany tsy tenin'Andriamanitra dia hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho mandrakizay miteny amiko Andriamanitra miteny aminao izy amintsika mpitarika hoe aingao ny tehinao sarao ny ranomasina le teny eto dia tandindony ny finoana miteny amiko izy zao hoe atsangano aingao ny finoanao ary sarao ny ranomasina dia ny ranomasina izay tandindon'ireo ady tandindon'ireo orana tandindon'ireo aretina izay mety mahazo antsika tsiraray avy na mpitarika ianao na tsy mpitarika fa mety mbola mpitarika ianao dia miteny amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe ny mpitarika dia didian'Andriamanitra tsy toetoe-pona didian'Andriamanitra isika mpitarika anainga ny finoana eo ary kapoka andidy ny olana sy ny ranomasina fa hisava izany hisaraka izany izay fananana finoana izay dia mipiditra antsika amin'ny teboka faharoa amin'ny tapany voalohany io hoe tsy vitany mainieny fotsiny zany ny mpitarika tsy vitany manatanteraka fotsiny fa ny faharoa ary anisan'ny lehibe indrindra izay andrasan'Andriamanitra sy ny fomba nitondran'ny Mosesy ny zanak'Israely dia nanino nino Mosesy nanana finoany Mosesy fa vitan'Andriamanitra zay zavatra teneniny dia averiny ten'Andriamanitra amin'izay teboka faharoa zay dia averiny ten'Andriamanitra indray tsika any amin'ny Exodosy 7:12 amin'ilay tantaran'ny Mosesy any afahantsika mahazo tsara hoe nanahoana tokoa trany ary satria
tena nanam-pinono Mosesy a, dia eo amin'ny Exodus tsoko fahatelo a, andiny faharoa ambin'ny folo jerentsika vetivety azafady tompo. Exode chapitre 3 verset 12, on va revenir un peu en avant. Au nom de Jésus, Dieu dit, je suis avec toi, et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Teto Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy hoe momba anao aho, ary miprofosy izy rehefa tafavoaka ny Egyptianina ianao a sy ny zanak'Israely dia anao hitondra fanatitra sy anao fanompoana eto amin'ity tendrombohitra ity ianao, eo amin'ilay tendrombohitra Horeb eo. Teo a talohan'io dia fahitan'i Mosesy ny fahagagana nataon'Andriamanitra, satria ny mpitarika koa tena tefen'Andriamanitra raha niakatra teo Mosesy teo amin'ny tendrombohitra io dia nahita an'ilay roa memy le ndrehitra nefa tsy mety levona, nefa Andriamanitra nanomboka ny teny taminy teo nanomboka misy ao Mosesy. Ajantsika eo iny fa hiverina amin'izay a isika ry amin'ilay hoe mila manana finoana ny mpitarika. Dia eo amin'ny Exodus tsoko faha-efatra ambin'ny folo, andininy faha-efatra ambin'ny folo eo ambonin'ilay verset niraisika tamin'ny voalohany teo, dia ny teny misy Mosesy mazava be 13-14, aza matahotra ozy izy Mosesy satria efa fantatra, efa nino Mosesy fa ireo Égyptiens, mahafinaritra anana indika an'ity teo hoe les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tsy ho hitanareo intsony ireo Égyptiens ireo. Izany teny izany a dia teny nataon'i Mosesy ampinono rehefa avy nitaraina tamin'i Jehovah izy, izay fitarainana izay, izay fangatahana, fametrahana ny fahatokiana sy ny fitokisana amin'Andriamanitra izay a marika ny foroana. Dia hitantsika ny zava-misy fa novakian'Andriamanitra tokoa ilay ranomasina teo amin'ny 5:20, nisaraka ronina masina niampita ny zanak'Israely. Izao sy ianao itsika teo, izao ilay mpitarika resan'Andriamanitra, manahoana sy ahoana re ny finoanao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny asa fanompoana ataonao amin'io asa nanendren'Andriamanitra antsika io. Tena mbola mino ve aho? Tena mbola mino ve ianao? Tena mbola mino azy ve isika rehetrarehetra izay miara-manompo, izay miara-mandroso, miara-miazakazaka eo amin'izao asa fanompoana izao? Fa raha i Mosesy ny jerentsika dia tsy niambamba izy, tsy nisalasala izy, fa tena nino ary niteny tamin'ny zanak'Israely ampinono izy hoe Jehovah no hiady ho antsika ary zanak'Israely a, fa isika kosa nino? Tsika dia anginy. Raha tsy olona manam-pinoana ianao tsy havita hirevele zavatra ohatr'izany. Raha tsy efa ao aminao ny finoana n'Andriamanitra, tsy havita hiproclame zavatra ohatr'izany amin'ny vahoakanao ianao, vahoaka tarihinao. Izay a miteboka anankiroa. Anisan'ny fomba nitondran'ny Mosesy andreo zanak'Israely ireo. Nainiainy Mosesy ary nainana tanteraka izay lazain'Andriamanitra. Ary faharoa manarak'izay, tena nahay sy nanana finoana an'Andriamanitra Mosesy. Fararantsika ny tapany voalohany iny, nefa misy teboka mampitandrina, misy fampitandremana be koa nefa mampitarika ny Mosesy, dia ampatsahivana antsika mpitarika koa fa Mosesy maha-olombelona azy dia nanao fahadisoana, nentiny niaty izy erany toka jerentsika aloha ny baiboly ny anamarina azy. Jerentsika amin'ny Nomery toko 20, tiana maranantsika ilay tapany voalohany azafady. Nomery toko 20 andininy 7 sy 9. Livre de Nombre chapitre 20 versets 7 et 8. Au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends le bâton et assemble la communauté, toi, Aaron, ton frère, vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu éprouveras la communauté et le bétail. Verset
11 et 12. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Il frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Utatala io dia mety efa fantatritsika ihany koa, mety fantatro, mety efa fantatrao fa naveriny tompo eto amintsika ilay izy an'io hoe Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy hoe kapohy ny vatolampy any amin'ny Exodus 7:10 ahitana an'izay koa andiny voalohany ka hatramin'ny fafito eo. Kapohy indray mandeha hozy Andriamanitra, nefa ny teto amin'ity nomery ity dia Moïse frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Kapohy indroa an'ilay vatolampy Mosesy. Andriamanitra tsy nandidy azy hoe kapohy indroa io, fa indray mandeha ali amin'ilay Exodus 17 nahitantsika an'izay référence zay. Dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe satria ianao tsy nino Andriamanitra niteny taminy hoe indray mandeha, dia nataony indroa ny fahaizan'Andriamanitra Mosesy ry havana. Noho izay zavatra izay dia niteny Andriamanitra hoe tsy ho tonga, tsy ianao no hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany ampanantenako azy. Ho antsika mpitarika dia zava-doza ry havana, izany hoe ny mpitarika io zany zao dia hitantsika fa mahatahotra zany tsy manaraka sy manatanteraka izay lazain'Andriamanitra amin'ny Tsipria. Ko mampitandrina antsika ny tompo amin'ity anio ity ho antsika mpitarika indrindra, ary ho antsika izay hiomana fa hitarika mila manatanteraka izay lazain'Andriamanitra tsakany sy andavany isika raha tsy teo azo famaizana avy amin'Andriamanitra. Dia izay no nampalahelo, tsy tena ary fantatritsika ny tantara fa tsy tonga tany Kanana Mosesy fa maty izy, fa Josoa nitondra ny zanak'Israely. Ary taorianan'io tantara io eo amin'ny nomery 20 io dia lotomandry koa i Arona. Taorianan'io izy mirahalahy no resan'Andriamanitra fa tsy nanaraka an'izay niteneniny. Izany hoe mahatahotra rehefa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika. Izao so ianao aty amin'ny izao vanim-potoana misy antsika izao no antsoin'Andriamanitra ho mpitarika ary havana malala. Maro ireo kristianina, maro ireo vahoaka, ireo olona mpiarabelona amintsika izay tena mbola any anivon'ny fahotana, izay tena mbola manota amin'izao fotoana amintsika tenenako aminao zao, izay mbola voageja ny fahotana efa amam-polopolo taona, ny amam-roapolo taona, ny 30 taona. Dia raha tsaronao ny tenin'i Jesosy rehefa tonga Jesosy, rehefa nomany any andeha izy efa vitsangana tamin'ny Matteo izy hoe Matthieu 28:19 ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia io tenin'i Jesosy io zao, io iraka io indray zany zao no atefa, miatefa amiko, miatefa aminao hoe mpitarika ampanahy daholo isika. Nasain'i Jesosy hitondra ny olona izay mbola any amin'ny Egypte ny tanin'ny fahotana ho mpianatra Andriamanitra, ho mpianatra Jesosy, ary hiaraka androsy hiaraka amintsika ho any an-danitra. Ny Mosesy efa vita ny irakany, fa ny asa ianao mbola mitohy, mbola tsy vita satria mbola eto tany tsika. Dia mankahery antsika ny tompo hoe maherezy mandrosoa hatrany, fa miandry maro ireo zanak'olona mbola voageja any amin'ny tany Egypte ny fahotana. Miandry Andriamanitra, miandry anao izy. Ary Jesosy koa miteny fa momba anareo ao izy mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia momba antsika Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra efa nampidinina fa niakatra tany an-danitra izy. Dia mankahery andao androso, andao androso hatrany. Amen. Tapany faharoa dia ho jerentsika indray ary hoe nanahoana indray ary, nanahoana ny fihetsika sy ny toetra niainany zanak'Israely tao anatin'izany zareo niala ny tany Egypte izany. Dia zavatra anankiroa ihany
no jerentsika ihany koa ao anatin'ity tapany faharoa ity fa tsy ho lava akory. Raha mijery amin'izay tsika eto ary dia miverina ihany ary tsika ho le Exode toko efatra ambin'ny folo azafady. On va revenir sur Exode chapitre 14 versets 11 et 12. On va lire s'il vous plaît. Au nom de Jésus, ils dirent à Moïse, est-ce parce que qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et donc, ti andinity eo amin'io andiny faraky ambin'ny folo io dia tonga dia mazava be ny fihetsika na ny réaction. Comment les Israélites ont-ils réagi pendant leur marche, pendant leur traversée? Ny voalohany ary io dia mampalahelo fa natiora maha olona mihitsy amin'ny manofo sarantsika dia manana n'io toetra io ohatra ny efa tapisaka ao amin'ny manofontsika io. Monomonina izy ary mametsiny ny mpitariky. Zay zany ny zavatra hitantsika teo raha jerentsika ny lesona ao anatin'io passage io dia mora mahay monomonina ary mora mahay manometsiny ny vahoaka. Ny zanak'Israely zany eto dia izay no natao. Dia ny anton'izay nefa na jerentsika ary ny tantara hoe izay zany zao ny atao hoe défaut le izy. Satria ny antony dia zao, eo ambony eo amin'ny andininy fahafolo raha mijery isika, ny antony natonga an'izay ne dia zao hoe niherika anie le zanak'Israely, niherika izy. Dia raha vao niherika izy dia efa valy no hitany dia teraka ho azy ilay fimenomenomana, teraka ho azy ilay fanomezantsiny satria natahotra azy zareo. Ary izay zavatra izay manaprofo le loha hevitra niraisika androany hoe rehefa tsy te hita olana ry zareo rehefa tsy te hita zava-mahatahotra dia aloha tsy dia mierikerika loatra hoe qu'est-ce qui se passe ozy zareo aty à Québec, qu'est-ce qui se passe, inona ny zavatra miseho, dia iny koa tsika fa mioerika kely ary ohatrany tena efa io arinaka io ny Egyptiana dia matahotra ianao mijery amin'ny mason'ny nofo ianao dia lasa monomonina mpitarika indray no menao tsiny avy eo. Mosesy ao baiboly tsy nisy ny teny mihitsy hoe jereo na nivona anao hoe donc mba hierika kely any ariny na hoe ndao anao masarery tsisy an'izany ao dia teraka le fimonomonona sy famezantsiny. Eto dia sady te hizara zavatra amintsika manokana amin'io zavatra ny ainany zanak'Israely io amin'izao vaninandrontsika izao. Asa maro amintsika mety efa nisy nahita an'ity fa averiko zaraina eto ity fampianarana le izy nefa mampita hafatra ho antsika kristianina indrindra ho antsika izay zanak'Andriamanitra makany amin'ny tranon'Andriamanitra sy tempolin'Andriamanitra. Miresaka mpitarika tsika teo dia miresaka tsika mpiangona, mipetrika eo amin'ny plasin'ny mpiangona zao ny teny aminao eto amin'ny mpino kristianina. Mora amin'ny olombelona hoy ary izay ny resantsika teo ny menomonina sy mametsiny, indrindra mametsiny ireo mpitarika. Raha maka ohatra aminao azo eto manao azafady aminareo pasteur fa anonona kely hoe raha ny pasteur no resantsika ohatra ny ara dia ahoana ny réaction, ahoana ny zavatra ataon'ny mpiangona matetika. Teny ny pasteur hoe, teny ny mpitandrina hoe amin'ny sivy sasany manomboka ny fotoam-pivavahana na amin'ny telo ora dia manomboka ny fotoana. Manomboka lasa lokely ny fanomboan'ny fotoana noho ny antony maro samihafa dia tonga ny mpiangona hoe maninona ary pasteur manomboka lobe, fa nga tsisy atao ary pasteur no lasa lobe ny fotoana dia manomboka. Somary tara kely ny fotoana vao nanomboka noho ny antony maro samihafa ihany koa dia menomenona sy mametsiny ilay mpiangona hoe pasteur zany koa dia tara lava, tara indray ny fanomboana ny fotoana. Manana tomobile le pasteur, manana fiara izy entiny anaovana ny asa fanompony dia ozy izy ny olona hoe dia tena mibizina ve le pasteur ity manana an'ity tomobile tsara be ity, tsy manana fiara le mpitandrina fa mandeha tongotra na mandeha
fiara iombonana ny transport en commun dia mampalahelo koa le pasteur aty tsy manana fiara izy dia sahirana mihitsy izy amin'ny asa fanontona toriteny pasteur lavalava ny toriteny noho ny fitalian'ny fanamasina menomenona ny mpiangona mba dalava zao toriteny zao fony toritenin'ny pasteur zarava vita koa zany toritenin'ny pasteur zany ajaniko ohatra santiona zany meko anao zany tiako evina dia zao mora ry zareo mora amintsika mpiangona mora amintsika ny monomonina sy ny manome sy ny mpitarika ary io ny ainany zanak'Israely io ary tsy ny zanak'Israely any ny ainany io fa ty amin'izao vaninandrontsika zao azy dia raha tsy mitandrina aho raha tsy mitandrina ianao raha tsy mitandrina tsika dia mora latsaka ao anatin'ny fimonomononana sy fanomezatsiny ireo mpitarika atsika ireo eto zany Andriamanitra dia te hanaitra an'izaytsika hoe rehefa mimenomeno isika rehefa mierika mijery any fary isika fa tsy mandroso dia raiky tahotra ary teraka ny fimonomononana aleo zany lesy notsoana dia zao hoe aleo tsy mierikierika mijerijery ny any arina any fa maro savon avao ary matsiara hoe eton'le dadatoako zay misy efa nodomandry izy mpitandrina izy tany Madagasikara dia mbola tsy akola latsy dia ozy izy mitoriteny tadidiko mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao hoe ny fiara ny makany an-danitra ry vahoaka an'Andriamanitra dia zao ny fiara spesial satria nahoana io fiara io tsy misy vitesse marche arrière io fa vitesse marche avant foana ny ao anatin'io ary io fiara io tsy mijanona raha tsy tokony vavadiny lanitra mbola kely mbola l'âge de 10 ans 12 ans izy nitory zany teny zany hatramin'izao mbola tadidiko ao tsaiko hoe zay le toritenin'ny tonton hoe tsisy marche arrière ny fiara makany an-danitra dia ohatr'izay koa ny fiainam-panahiko ny fiainam-pananao tsy misy marche arrière zany io fa marche avant roso ihany ny dia zay satria raha vao manana tendance tsika manana an'izay eritreritra hierika zay tsika tonga ny tahotra teraka ny vy jerentsika amin'ity teboka faharoa anatin'ny fizarana faharoa io hoe mampianaratsika Andriamanitra hoe inona ny fihetsika tokony ho atao toetra tokony ananana dia ity tena mazava Hébreux chapitre 13 verset 17 au nom de Jésus obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis car ils veillent au bien-être de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Maneke mpitondra anareo ary mankatoava azy. Izay no fihetsika zany ny toetra andrasan'Andriamanitra amintsika nandritrintsika miroso makany an-danitra riavana. Le teo aloha resantsika teo fampitandremana iny ary mananatra antsika Andriamanitra mampitandrina antsika tsy ho latsaka ao anatin'iny ny fimonomonona mora zany mora amin'ny olombelona eo amin'ny lelo eo zany dia vetivety kely dia monomonona sy mametsiny fa ny zavatra takin'ny tompo amintsika dia io teboka faharoa io hoe manekeny mpitarika ary mankatoava ny mpitondra anareo mahaiza mankatoa ny mpitandrina anao mahaiza mankatoa ireo ray aman-dreny am-panahy mitaiza ny fananao satria nahoana izay ny niraka nampanaovan'Andriamanitra azy ny ay anao satria eo amin'le fankatoavana io dia raha somaritra andatsika kely izy io dia misy amin'ny mampino amin'ny zanak'Andriamanitra mpiangona atsika dia misy singa telo ao anatin'io le fankatoavanao an'le mpitarika dia midika izay voalohany mifikitra amin'Andriamanitra ianao sy mifikitra amin'ny teniny satria ny ten'Andriamanitra hoe ankatoavany ny mpitarika sy mpitondra anareo faharoa manosika anao koa zay ho any amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsy hafoy fiarahana mivavaka araka ny voalaza amin'ny Hébreux 12:5 hoe aza mahafoy fiarahanareo mivavaka satria misy mpitarika ao misy olona voatendrin'Andriamanitra ao ary fahatelon'izay mametraka mankatoa sy mahatoky ny fitarihan'ireo mpitondritsika amin'ny olona napetraka Andriamanitra azy tsy afa-misaraka ireo mifikitra amin'Andriamanitra makany amin'ny tranon'Andriamanitra ary mahatoky sy mahatoky ny mpanompon'Andriamanitra
Ny zavatra mampalahelo nefa ny havana amin'izao vanim-potoana antsika izao a dia eo amin'io zavatra io misy no ampiasain'ny devoly ny olona amin'izao fotoana izao. Eo devoly ny mipersa, eo izy mitady lalana hidirana, ataony izay tsy haneken'ny mpino, tsy haneken'ny kristianina, sy tsy hankataovan'ny kristianina ny mpitarika azy. Ary tonga any amin'ny tenin'ny Timoty hoe any amin'ny andro farany any dia hitady mpitandrina, hitady mpitarika arak'izay tiany izy. Rehefa misy mpitarika eo, mitory ny fahamarinana, mitory ny fahitsiana, mitory ny fahotana mahitsy, eo misy réaction ny olona. Dia nefa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe mankatoava ny mpitondra anareo. Tsisy mpitondra, tsisy mpitarika. Anolo-batom-pafanatsika izany. Raha tena tompon'Andriamanitra marina izy. Ary raha tena mpiandry-ondry marina izy ka misy ambodi mitady andrombaka ny ondry, na misy ambodi mitady hinana ny ondriny, dia miady ny mpiandry-ondry amin'ny ambodi. Raha misy devoly tady andrombaka antsika amin'ny asa fanompoantsika na amin'ny lalantsika, dia anjaran'ny mpitandrina, anjaran'ny mpitarika no mivavaka sy ny miara-miady amintsika mba hampandresy antsika. Zava-dehibe ny havana, ny fanekena sy fankatoavana ny mpitandrina. Mandritra antsika amin'ny roso makany amin'ny lalan-danitra dia tsarovy ary mamerina an'izany teny izany Andriamanitra androany. Ekeo mpitarika, ankatoava izy. Mba tsy hanao ny asany amin'ny fisetona izy na amin'ny fitomaniny, fa tsy hasoa azy zany, tsy hasoanao zany. Fa raha miasa izy amin'ny fifaliana, dia ianao ihany no azo fitahiana, ianao ihany no azo ny tompontsoa ao anatin'izany. Satria fiarahamoniny ny mpitarika sy ny tarihiny zany. Mahatsiaro hoe eto ny fampianarana ray aman-dreny anankiray tany Madagasikara. Mahasatra an'ity fivavahana ity ny zanako izy miresaka amiko izy io dia izao hoe misy singa anankitelo izay tsy aro fantatry ny olona ary zara kely aminao izy sady karazana fitsoko vavolombelona kely. Ny fanompoana misy singa anankitelo tsy afa-misaraka amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Voalohany amin'izany filozofia, ny faharoa amin'izany psychologie, ary ny fahatelo amin'izany sociologie. Ireo singa anankitelo ireo, ny filozofia, ny psychologie, ny sociologie tsy afa-misaraka ary mizara roa koa ireo. Misy ny filozofia humaine, ny filozofia ny olombelona, misy ny filozofia spirituelle, filozofia an'Andriamanitra, dia ohatr'izay koa ny psychologie sy ny sociologie. Ary eto amin'ilay sociologie, amin'ny fiarahamonina nametran'Andriamanitra antsika, eo amin'ny tontolon'ny fanahy iainantsika, misy ny rafitra ara-piarahamonina, misy ny rafitra ara-panahy napetrak'Andriamanitra. Dia izay no maranantsika ity teboka faharoa ity dia hojerenareo hoe ary araka ny tenin'ny Paoly dia hofaranantsika ny tapany faharoa ity alohan'ny hidirantsika amin'ny famitsinana. Dia ny apôstôly Paoly dia tena nampianatra an'izy io hoe misy rafitra ao amin'io fiarahamonina io, sociologie spirituelle, sociologie ferahantsika manompo io, misy lamina ara-panahy ao anatin'izy io. Dia izay natonga ny Paoly jerentsika vetivety ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko fa 10 amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, frères, priez pour nous. Eto koa zany raha isika na ny mpitarika na izay vahoakan'Andriamanitra tarihana miara-dalana makany an-danitra dia anisan'ny zava-dehibe tsy azo tsontsoniavana ary zavatra tokony ary andidin'ny ten'Andriamanitra ahy anio hoe mivavary ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, mivavary ho an'ny mpitandrina, mivavary ho an'ireo mpitarika am-panahy tsiraray avy, na loholona izy, na diakona izy, na mitarika sampana izy. Rehefa mitarika dia didin'Andriamanitra isika, didin'ny ten'Andriamanitra isika hivavaka ho azy ireny. Satria fantatro Paoly fa izay mahatonga nanesaka taminao teo hoe ny fiarahamonina ara-panahy dia misy laminao, misy rafitra napetraka. Dia izay natonga ny Paoly teto mananatra ny zareo tao Tesalonika hoe mivavaha ho anay io sy Paoly
ary mazava tsara io dia izaho sy ianao no resan'ny Paoly eto an'io tenin'Andriamanitra hoe mivavah ao mpanompon'Andriamanitra eo aminao, mivavah ho an'ireo mpitarika antsika. Tsara le mankatò, tsara le manaiky ny mpitondra, fa manampy bebe kokoa an'izay ary mahatsara ny fanompontsika raha maka fotoana mihitsy tsika mivavaka ho azy ireny manokana. Dia eto izany Andriamanitra, eto ny fanamasina dia miteny amiko hoe aza dininao mivavaka ho an'ilay pastoranao reo aza dininao mivavaka ho an'ireo mpitarika anao reo, reo ancien miara-miasa aminao reo aza dininao mivavaka ho an'ireo ray aman-drenam-panahy any amin'ny firenenao any Madagasikara, reo ray aman-dreny miteraka anao am-panahy. Satria eto koa dia misy adihevitra amin'izao fotoana izao hoe père spirituel ray aman-dreny am-panahy. Zaraiko kely fotsiny tsy izay loha hevitra fa apetraka ny fanamasina ilay izy hoe i Paoly dia tena nitenan'io mihitsy mazava ao amin'ny Korintiana voalohany 4:4 hoe maro ozy izy ny mpampianatra, maro ozy izy ireo mitory ny tenin'Andriamanitra anareo, fa za no ray niteraka anareo tamin'ny fanahy tao amin'i Jesosy. Manafa ho izy Paoly, teteny izy hoe ohatran'ny nofo misy dada, misy mama dia niteraka zanaka, dia ohatr'izay ihany koa ny amin'ny fiarahamonina ara-panahy misy ny ray aman-dreny am-panahy. Izay fitaovana nampiasain'Andriamanitra niteraka anao, ary ino no nampiasain'Andriamanitra natongavanao, nandraisanao ny famonjena. Izay natonga amin'ny Paoly teny hoe jereo Timoty ho zao zanako malalako ary mahatoky Timoty, ary nampanaovan'ny Paoly mission. Dia ohatr'izay koa tsika, ny ray aman-dreny izay ampiasain'Andriamanitra nitory taminao, nazonao ny famonjena, io ny ray niteraka anao am-panahy. Izay le père spirituel. Ary io no natonga ny Paoly ny teny hoe mivavah ho anay satria maray azy, mampitarika azy ihany koa, aditsika ny vavaka ao amin'ny ray aman-dreny am-panahy reny. Tapitra ny fizarana faharoa hiditra amin'ny famontinana antsika. Nefa ny alohan'ny hidirantsika amin'ny famontinana ariavana dia izao, nampitandrina ny Mosesy fa nymonomonina ny zanak'Israely nikapiky-ndroan'ny vatolampy Mosesy dia tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Eto ihany koa raha mijery ny tantarantsika ho antsika vahoaka n'Andriamanitra, nymonomonina ny zanak'Israely Nomery 2:20 fantatra loatra io tantara io na tsy sokafantsika intsony azy dans le livre de Nombre chapitre 21 verset 6. Nandefa mianaranafo Andriamanitra, monomonina ny zanak'Israely. Ary jereo ry havana mampalahelo eto ary tokony akalesontsika zanak'Andriamanitra, fa ny mampalahelo dia zary dia lasa saina mihitsy hoe fa ahoana loatra re vao nivoaka tany amin'ny tany Egypte izy dia efa nesantsika teo tamin'ny tapany voalohany teo, le point voalohany teo hoe monomonina sy nametsiny any Mosesy. Eto efa ny andalana tsy vitan'izay, mbola ny monomonina any Mosesy any indray koa. Jereo tsy mitsahatra ny monomonina sy mametsiny ny mpitarika ny zanak'Israely. Dia inona no nataon'Andriamanitra? Fahaizan'Andriamanitra amin'izay. Dia mino ary havana fa tsy andry famaizan'Andriamanitra isika vao hitsahatra tsy monomonina, na vao hitsahatra tsy hanymetsiny ny mpanompon'Andriamanitra nareo iraka nalefan'Andriamanitra ihany fanahiko, ihany fanahinao. Matahotra izany fa mino fa hisafiditsika ny anaraka anaiky akato ary hivavaka ho azy ireo. Inona ny zavatra azo amin'ny tinana n'izay fizarana roa lehibe hitantsika teo izay? Asa raha tonga tao tsy hainao ty fanontaniana ity, fa za dia nandalo tao tsy haiko izy ity teo ampanomanana an'ity tenin'Andriamanitra ity, ary mino fa mifanamasina nametraka an'ilay izy tato amiko dia zareko aminao. Fananinona re enoy tsara azafady fananinona re Andriamanitra tsy navoakany amin'izao ilay zanak'Israely hoe amin'Andriamanitra azy fa maninona tsy navoakan'Andriamanitra direct hoe mivoady daholo ianao zanak'Israely eto amin'ity tany misy anareo ity, mialy eto daholo nareo tany Egypta, ndana mivoaka makaily amin'ny tany Kanana. Hoy aho hoe za manokana dia mino fa azon'Andriamanitra natao zay. Fananinona ny tsy nataon'Andriamanitra zay? Fananinona no mbola niantso sy nisafidy an'i Mosesy Andriamanitra hitariky hitondra an'ireo olona ireo? Dia valiteny anankiray
no hoe zahako hoentiko amalinan'izay mety maro ny azonao azotsika ifampiresahana fa rehefa tena mandinika tsika ny fotonan'Andriamanitra na any amin'ny testamenta taloha na any amin'ny testamenta vaovao dia Andriamanitra endry ary Andriamanitra tompon'ny filaminana. Ary izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Paul ny tenan'io any amin'ny raha ny teny tamin'ny tao Korinty izy hoe Corinthiens voalohany 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 hoe Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny fikotranana, Andriamanitra ny fikorotanana. Ny zavatra mety niseho ry havana ary za tena nino hoe raha zay ny zavatra nisy dia nitranga ny zavatra mety no niseho raha miezaka isika hoe fananinana no nakapitarika Andriamanitra. Mety tsy afaka samy mivoaka tao ny zanak'Israely mety afaka samy mivoaka tao Ezipika tokoa ireo vahoaka manetsiny mety amanetsiny maromaro fa rehefa tafavoaka tao ireo fa tsy nisy mpitarika teo aloha dia ny zavatra mety iseho dia zao nikorotan'ireo olona ireo ambony ambany satria tsy fantatra ntsony hoe andeha hoaizy tsika ity zany, iena varatra ve, iena tsimo ve, ekandefana ve sa etsinanana. Eo aloha zany dia efa miraikitra ny fisavorovoroana, ny fikorotanana, ny fisarahana, ny fimenomenomana satria tsisy mpitarika. Dia izay antony anankiray anisany namety natonga an'Andriamanitra hoe mila mpitarika ny vahoaka satria ilay natiora an'Andriamanitra mihitsy no natiora efa milamo ary mampahary azy dia voajanahary amin'Andriamanitra azy zay qualité divineny mandamina ary nahary dia araka ny firindrany dia nitarika izy nakapitarika izy. Ary aty amin'ny testamenta vaovao dia voaporofo zany fa nametraka ny apôstôly izy, nametraka ny mpitandrina, nametraka an'ireo mpampianatra satria raha tsy nametraka an'izany Jesosy nisafidy an'ireo apôstôly ireo raha lasa izy dia izy ary nitarika ny fitoriana filazantsara, izy ary no nampeliny tenin'Andriamanitra tsy nisy fa izay ilay lamin'Andriamanitra tsy maintsy nametraka. Ary izay ilay raha fiarahamonina andresako taminao hoe tsy afa-misaraka isika ny amin'ny mpitarika sy ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fanompoana arahantsika izao. Dia izay no tsy afidianan'Andriamanitra ny Mosesy dia Andriamanitra nanampy an'i Mosesy. Ary raha isafidy anao Andriamanitra hitarika ary mbola tsy mpitarika ianao dia mankairanao sady ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa Andriamanitra no momba anao nisafidy anao hitarika dia aza manahy, aza matahotra fa maiza mihaino dia tanterao ny tenin'Andriamanitra fa momba anao izy ary ahomby ianao amin'ny zavatra ataonao. Tenin'Andriamanitra zany fa tsy teniko ohatrany nataony tamin'ny Mosesy. Ry havana nivoaka ny zanak'Israely tao tany Egypta nandroso ry zareo. Raha iresaka tombotsoa hoe raha nandroso ry zareo satria ndo hevitsika an'io dia hoe androso ao. Je me mets en marche, j'avance. Maro ireo tombotsoa azo raisina, azo resahana, azo ifampizarana ny amin'izany hoe vokatsoa azon'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra izy ny androso go hatrany. Zavatra iray fotsiny no resako aminao eo amin'ny tantara io dia farantsika. Exodus 4:10 efa hitantsika teo fa rehefa nikapoka ny ranomasina Mosesy dia nisarahan'ny Mosesy dia nisarahan'Andriamanitra ny ranomasina hipita tany maina ny zanak'Israely ary andriafo nitarika an'zareo tsy maizy nisy gagana tsy mbola nisy ohatr'izany. Rehefa miroso ianao zany dia manampy anao Andriamanitra ary vaky ny ranomasina mena. Fa mifanohitra amin'izay raha vao mierika ianao dia faty antoka ny mahazo anao tonga ny tahotra, tonga ny fimenomenomana, tonga ny fanomezantsiny. Dia manasantsika ny tompo amin'ny taom-pamaranana ary hoe hitantsika teo anatin'izay ny toetra ny ainan'i Mosesy. Mosesy teo amin'ny lalan'ny fanompony fandrosoana ny nanaraka an'i Jesosy, nanaraka an'Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely, na iniaino na nantanteraka ny teny izay nolazain'Andriamanitra ary nanana finoana. Ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa dia takian'Andriamanitra ahay anaiky sy ankatoha an'ireny mpitarika ireny.
ary takian'Andriamanitra koa isika hivavaka ho andreny mpitarika ireny. Mila mpanontaniana amiko Andriamanitra eto am-pamaranana ary hoe iza ny mbola vonona ny androso? Iza ny mbola vonona ny androso hatrany? Andeha hifonitsika raha andeha hibebaka eo anatren'Andriamanitra ary manasanao aho eto am-pamaranana hifantoka amin'ny fanahytsika. Manahoana ara-pitarika isika? Andeha hanao jery totika, andeha hanao ny tombana, niezaka nanaovantsika ny fanompontsika hoe mbola tena mameno ny tenin'Andriamanitra ve isika? Mbola makatoa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra sy lazain'ny mpitarika antsika ve isika? Mbola manana finoana ve isika mpitarika? Raha sanatria efa tsy miaina an'izany intsony na sanatria mety efa titra sisa, anarana sisa, ndao hifoly eo andritran'Andriamanitra. Raha mbola atao hoe anio dia mifananara ary miteny ny fanamasana androany, miteny amintsika Jesosy, miteny antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ity teny ity hoe lazao ireo mpitarika ireo, lazao ireo mpitarika amin'ny zanak'Israely androso izy, ary isika zanak'Andriamanitra ihany koa. Mety nanome tsiny mpanompon'Andriamanitra ve tsika? Mety nomenomenina ve tsika hoe tsy mety aminay izany fitariana izany, tsy mety aminay izany? Tafiditra ao anatin'ny fimenomenomana andeha hifoana. Takian'Andriamanitra amintsika zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra dia niakatoa hivavaka ho azy ireo. Manasanao raha hivavaka isika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra misaotra anao izahay iny amin'izany teninao izany. Niteny taminay ianao tamin'ny tsy anio ity, izahay izao ny zanak'Israely itenenanao. Lazao amin'ny zanak'Israely mandroso izy. Ary miteny amin'ny fiangonanao ianao, niza ary naiza mba ndroso amin'ny asa fanompona, tsy emotra, tsy hijery ny aniariana, tsy hijery ny fahavalo, fa androso hibanjana hijery an' Jesosy, tompony finoana sy manify izany hoy ny voalazany eo amin'ny Hebreo 12:2. Ampio izay Jesosy ahay akatoanao. Ampio izay Andriamanitra ahay anaiky ny mpitarika sy ny mpitondra anay, ary ampio izay anana fo ty ary hivavaka ho an'ny mpanomponao rehetra. Ovay ny fonay Andriamanitra, avaozy ny fomba fisainanay amin'ny fanavaozan'ny saina, ny fomba fieritreritra ahay anaiky anana fanahany fahalemena, fanahana ny fahanetretena, ary mba hiasam-pifaliana ny mpanomponao. Ary izay ihany ny azo ny vokatsoa, satria rehefa manaiky izay, rehefa manana ny finoananao izay, dia izay ihany ane Jesosy ny azo le tompontsoa amin'izy, fa tsy ny hafa fa izahay. Mivavaka aminao Jesosy ny amin'ny vahoakanao naiza manaraka an'izao teninao izao, dia tonomoko amin'ny finoana fa izay olona vonona ny mbola androso dia ianao Jesosy ny anao fahagagana. Ianao Jesosy ny hamaky ny ranomasina ny manoloana azy. Fantatrao ireo ranomasina mena be dia be ireo, na tsy tonono ny vavako azy, fa ianao ny hamaky an'izy ireo. Ary dia efa mino izay fa ho tafity ery ampita, fa ianao ilay Andriamanitra mpamaky ranomasina, ianao ilay Andriamanitra mpamaky ranomasina, hoy ny ilan'ny mpanomponao Rija Rasolondraibe. Dia mbola afaka ny iainana izany izay izao, fa tsotra ny takianao aminay mandroso, lazainao izay mba androso vonona Jesosy za manokana dia niteny eto anatrehanao mpanetreteny fa vonona ny androso, na ho mafy na ho sarotra, na ho vy na ho vato, satria ianao ny momba dia mandroso ary mivoaka mandresy. Minao fa nivoakanao rehetra ihany koa izay nanaraka an'izao teny izao dia hisafidy ny androso fa tsy hisafidy ny emotra. Misaotra anao ny amin'ny teninao ary misaotra fanamasina fa namangy ianao ary miteny ary tsy hiverina aminao izany teny izany mba tsy tanteraka izay andrasanao aminay. Ny anaranao Jesosy, amen. Misy hira anankiray izay napetraky ny fanamasina irahantsika ny dery mikasika an'io loha hevitra andraisika teo hoe androso aho, androso aho. Ny zava-misy eto amin'ity fiainana mahaolona ity, ny olona anankiray zany rehefa tsy mandroso izy, ohatrany hoe manao mouvement hoe ina fa miroso, dia hitanao hoe miroso kely. Ny olona zany rehefa tsy miroso dia ny zavatra roa mety isy eo, na izy mijanona eo amin'ny toerana ile stationnaire, na izy miemotra. Mba tsy tenenako hoe ohatran'ilay biby mitorona ny filazika azy ny any Madagasikara, misy biby tsy miroso izy fa mitorona, biby mitorona zany. Tsy manao marche arrière tsika fa marche avant. Dia ity hira anankiray ity maro amintsika mety efa mahay azy, hira mitondra lohateny hoe hiara-mandeha aminao, hiara-mandeha amin'i Jesosy. Dika ilay miara-mandeha zany
raha arabaky teny dia tonga dia miaraka miavance miara-miroso. Dia nisany andin'io io mahafinaritra be, androso isan'andro izy izy, na iza ale, na ho mora na ho sarotra izay atao, tsy ala tsy hivadika, ambara-pahatonga any aminao any an-danitra. Za manokana dia manavao ny fanoran-tena ary manavao ny fanekena hoe Jesosy mbola vonona na androso na ho viva na ho vato, na ho mafy na ho sarotra, na ho tany ngazana na ho tany ay, toujours en avant teny fanefa hiara-mandeha aminao. Raha ianao le iry dia manasanao ataontsika endrika vavaka le izy ary manasanao tena anao antiry amin'ny foana manontolo fa mangy anao fanamasina ary hoery hoentintsika makivaky an'ity volana vaovao novambra ity ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia toujours en avant. Samy mahery dia Andriamanitra ny vombantsika tsiraray avy. Misaotra ny tompony amin'izay fotoana Jesosy tamintsika androany zay, efa lasa iny dia androany zany no ilazako azy. Makasitraka antsika tsiraray avy, manantitra ny fankasitrahana sy ny fankatelemana ny tokantrano tsiraray, na taiza misy anao na avaiza misy anao, tsy nafoy ny fiara-mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany ny valazan'ny baiboly fa ny ara-niankona, ny ain'ny ten'Andriamanitra, ny fampahery ampita-pitao amina manao any loha hevitra ny fampiresahana androany. Ny teny meny Jesosy atsika io dia hoe androso aho mahireza fa rehefa miroso ianao dia ianao ihany mahazo ny vokatsoa amin'izany firosonao zany. Dia amarana ny fotoantsika dia faranantsika amin'ny vavaka izao fotoan'izao ary fampitsodrano ny ankizy rehefa avy eo amin'ny sekoly alady dia aorianan'izao fotoan'izao. Amarana ny fotoantsika manasanao hoe